Mirabantsika, androantsika hianatra gitara akoustique. Raha ohatra ka voandroano mihitsy ianao ny handray gitara dia inona daholo ny zavatra mila ianaranao. Ny voalohany indrindra dia mila haintsika famizara anankiroa ny corde. Ny telo ambony sixième corde mi, deuxième corde la ary ny troisième corde ré. Ireo telo ireo dia mijouer rôle basse. Ny telo ambiny dia fampiasa rehefa anao meloditsika na anao accord, dia ampiarahana ny telo ambony sy ny telo ambany dia manome ohatra zao. Ohatra hoe accord sol. Dia mila haintsika ny mampifandrindra ireo tanana ankavia sy ankavanana ireo mba hanome an'ilay harmonisation. Raha ohatra ka hianatra accord tsika dia ampiasaintsika amin'ny alalan'ny arpège ilay izy, ohatra hoe accord de mi. Ohatrinao na fanaovana an'izay, jereo fa nitendry basy teo amin'ilay mi, ankibe no mitendry anazy. Dia le telo ambiny dia tendreko tsirairay. Ny position an'ilay tanana aloha amin'ny maha-accord mi anazy mila apetrakitsika tsara. Natao hoe mi dia mi majeur zany dikan'izay. Mi majeur dia libre mi sixième corde. Dia eto amin'ny deuxième case cinquième corde ny ratsan-tanana majeur. Eto zany. Dia eo ambanin'io ratsan-tanana io ny annulaire mi octave. Ohatra zao. Dia ny index eto amin'ny première case troisième corde. Tsiponina tsirairay ilay accord ao anatin'ilay izy. Dia mila haintsika koa mandrindra an'ilay accord ao anatin'ny gamme anankiray. Iny no ahaizantsika mitendry hira. Dia izay indray ny vidéontsika androany. Manasa anao no partage, manasa anao s'abonner amin'ny page dia hita ny vidéo manaraka ianao. Saotra tompoko.